Primatura Honarjon Oljon foloan'ny émergence Madagascar sady efa mpikambana teo anivony fiadidiana primature teo aloha aiza ho aiza moa zany hoe fahitana ny toerana misy anareo am'izao satria tamin'ny ianao teo anivony fiadidiana primature mivoy ny atao hoe émergence tamin'ny fotoana nialana teny amin'izany toerana zany nefa dia tsy fantatra tsy nitoy an'ity raha ty hoe nampainginina dia anareo samy naingina ho azy. Ny zavatra tokony tsipihana aloha dia apetrako eto fa ny tenako no nametraka démission ary nampitenenina koa hoe raha ohatra ka mametraka démission ianao dia mba aza manaparitaka feo aloha fa mba aiza mangina mpanetreteny dia ndraisiny arak'izay tokoa nyle izy zay natonga anay nanomboka tsy niteniteny satria marina tokoa fa raha ohatra moa ny mpitondra fanjakana miteny hoe mangina kely ino nareo dia narahanay atsaka sy andavany le izy zay ngamba ny azo anazavana an'iny fa nandritra zay fotoana zay dia misy kosa ny fanomanana isan-karazany mba hahafanay manetana ny mpikambana aminay satria tsy vo izao zay no nametraka ny émergence de Madagascar io efa amatona maro raha tsy tenenako hoe efa taona ka izay zavatra nafahanay nandalina sy nametraka hoe manahoana marina fipetraka zany programme émergence zany na ifandraika amin'ny toerana sy ny fifandraisany amin'ny any velany. Mialatsiny fa ty émission ty moa dia miparitaka maneran'izao tontolo zao amin'ireo réseaux sociaux rehetrarehetra ka indrindra moa zany momba ny émergence ny fikamban'ny émergence dia mifandray amin'ireo firenena ataontsika hoe anglophone ka izay indrindra mahatonga ny zanako tsy maintsy mamadika ny teniko amin'ny teny anglisy ka izy koa zany ianao iany resaka. The question was, why is your decision to leave the Prime Minister Cabinet Mazoriv? And we've been asked the question. The answer is simple. It was a personal choice to leave the Prime Minister office, and then it was as well an advice from the government to say that you must stay quiet if you want to show progress in your program development. And then again, Emergence of Madagascar was a program well before this government. It was 4 years ago, and we tried during this time we were not in office to continue the work we've been doing, and I thought we did well. Manarak'izay nivoaka ny programme national ho an'ny fampandrosoana anivon'ny fanjakana na ny PND. Ahoana ny fahitanareo avy eo anivon'ny émergence Madagascar ny fisiny izay amin'izao fotoana izao? Izay indrindra no anisan'ny eritreretinay hoe tokony angina tokoa satria mandra-piandry an'io PND io dia niezaka zay mba tsy ataontsika hoe tsy resaka be loatra aloha. Ankehitriny moa efa mipoitra le programme national de développement ary efa nandinika izany ny expert atao amin'ny émergence de Madagascar ary efa namakapaka dia afaka nametraka ataontsika hoe conclusion sy analyse maromaro zay mbola mitono hatramin'izao. Fa ny zavatra amin'ny akapobeany fotsiny dia tsaromarihana fa misy ezaka lehibe kosa napetraky ny fanjakana mba amoaka programme mba ifandraika amin'ny zava-misy eto Madagascar. Zany hoe manana personnalité zany ilay PND. Etsy-ndaniny koa dia nisy ny fandalinana maro samihafa mba ampifandray an'ireo programme zay nisy teto amin'ny firenena, zany hoe sotomona ny rehetrarehetra dia nametraka izany programme zany. Zay aloha dia tsy afenina fa nisy ezaka lehibe tamin'izay. Fa ny fahitan'ny expert amin'ny émergence zay tsipihako aloha fa
maro ireo manam-pahaizana, tao ny nianatra tany Asie, tao ny nianatra tany États-Unis, tao ny nianatra tany Europe. Misy maromaro ohatra manana doctorat en zone économie spéciale, ny doctorat en émergence, zany io mantsy spécifique mihitsy any amin'ny 3e cycle any amin'ny université any ivelany. Misy malagasy mahay zany, ka ireo no namakafaka dia nahita ny zavatra hoe inona ny tokony anatsarana io PND io, zay ho azavaiko rehefa avy eo fa alohaloha tohizany Arjona Rabonarjona ny zay fa zay. Yeah, well, thank you very much. We've got to say we've been reading the Programme National de Development, and it is indeed a great effort. It is a great effort shown and brought by Malagasy people and Malagasy experts, but we can say as well the emergence of Madagascar. We've got experts as well, an expert in the area of special economic zones from Asia, from China. And we've been working on the program, we've been reading it, and we are going to explain afterwards what is good and what can bring inconvenience in the Programme National of Development of Madagascar as well. We've got to explain that well after. Ny atsipiko aloha dia mariako tona fa tsy ao anatin'ny sainy ireo ao anaty émergence de Madagascar mihitsy ny faninana amin'ny Programme National de Développement. Ny complémentarité no filaza azy no ilaina satria aim-pirenena no jerena ary miala amin'ny programme amin'ny firenena anankiray no ahafahana makasitraka ny firenena anankiray eo amin'ny zao tontolo zao, zany hoe crédibilité na programme no filaza azy no ahafahana manainga ny famatsim-bola, no ahafahana koa mampiseho hoe manana tetikasa le firenena. Amin'izao fotoana zao moa ireo mpamatsy vola dia miova mihitsy ny fomba fijery satria miezaka izy hiteny hoe miala avy any aminareo firenena ny mandroso programme dia anjaranay no mijery hoe manaraka ny fenitra ve izy na tsy. Zay ngamba ny zava-nisy amin'izao fotoana zao satria teo aloha tsy dia tena ohatran'izay loatra. Vampatsahivoko ny mpieno sy ny mpieno ny Canal News eto Canal News fa hatramin'izay ny programme moa dia ohatra hoe nanomboka tamin'ny ajustement structurel ny atao hoe DCPE zany ka tonga hatrany amin'ny hoe ny programme DCRP zany hoe programme de stratégie de lutte contre la pauvreté ka tonga hatrany amin'ny MAPI dia saika programme avany amin'ireo mpamatsy vola zany hoe ireo expert avany ivelany no nandroso zany teto Madagasikara dia anjara Madagasikara fotsiny no miteny hoe io zany noho izy dia misy fanitsiana kely varavety mba manana ny heviny malagasy fa tiako lazaina zany atao hoe importer les programmes teto Afrika zany fa tsy teto Madagasikara rery dia saika mitovitovy daholo zany io DCPU eran'ny Afrika samy nanao zany hoe ajustement structurel zany daholo ny Afrika, saika mitovy amin'ny hoe DCRP daholo, dia misy ary ny anarana misy eran'ny Afrika maromaro hoe DCRP mihitsy mitovy amin'ny Madagasikara, misy ny PSDR ao anatin'izany, misy ny FID ao anatin'izany, ohatrany hoe FID Cameroun, FID ENZO, mitovitovy ohatrany hoe package le izy standard international no meny mpamatsy vola indrindra Banque mondiale sy ny FMI ho an'ny firenena afrikanina. Dia tonga koa ma zany MAPI tateorina namboarina mba hifandraiky amin'izay. Dia amin'izao fotoana zao manana safidy ny firenena malagasy sy ny firenena afrikanina hoe mba arosoa eran'ny programme anareo. Io safidy io zany dia amin'izao fotoana zao eran'ny Afrika dia somary mizara roa le fomba fijery miankina amin'ny idéologie moa io sy ny hoe ahoana ny fomba modèle économique ametrahana an'le izy. Mizara roa satria ao ireo firenena toy an'ny Cameroun, toy an'ny Côte d'Ivoire zay ny safidy ny atao hoe programme national de développement. Ao kosa ireo firenena ankoatran'izay zay ny safidy ny programme émergence toy an'ry émergence de Gabon, émergence de Sénégal, émergence ny Nigeria etc zay ao moa liste ao asehoko anareo rehefa avy eo misy sary mihitsy eo fa dia safidy zany no apetraka amin'ireo firenen'ireo. Io no azavaika an'ireo hoe misy samy hafa ny programme national de développement sy ny programme émergence. It was indeed a great question, and I've got one thing to say, that the world is changing. You've got to see that there is a choice today where your funds come from. You can say, okay, I choose the traditional one, from World Bank and IMF, or there is another choice from Asia, from ASEAN +3, plus Korea, plus China, plus Japan. And then we say there are two rival programs in Africa, and the president of Africa made that choice. Ivory Coast and Senegal was... Senegal was emergency, yes. Yeah, Senegal. The Congo. Congo
They choose no, that was wrong actually. They say Ivory Coast and Ivory Coast is PND. PND, yes. Yeah, it's PND. And then the other one, Gabon, Congo. Is emergence. It is emergence indeed, and you've got to say there is a vision you've got to have to say that, and the political courage to say, okay, this is my choice. Now we've been trying this for years, and we are doing another thing. We are trying to do another thing, and I think we've got to salute the courage of this political man, and maybe Madagascar, I hope, will do the same as well in a couple of months. Tahaka ny ahoana moa zany no hoe endrika izay émergence ao anatin'le zone économique spéciale izay kendrenareo apetraka eto Madagasikara, mbola mila ny fiarahana ny Banque mondiale na style napetraka zareo tany aloha misa misy zava-baovao misy miala ao anatin'izany. Alohan'ny amaliko ny fanontanianao dia apetrako aloha hoe ohatran'izy ny ezaka napetraka atao anaty famelabelarana an'io fametrahana io programme national de développement io. Raha dinihina akaiky ny programme national de développement dia mametraka mazava hoe misy fomba fijery raha hitanay zany hoe ao anatina vava misy amin'ny fotoana anankiray no nametrahany famelabelarana le programme mavarina fa nanomboka ozy izy tamin'ny 2009 taona 2010 no tena nanomboka ny fahantrana ary tamin'iny transition iny vao tena ninahantra ny malagasy. Io zany no somary mahasamihafa azy amin'ny émergence zay moa tena hoe zay moa tsy hifaninana fa hoe samy manana fomba fijeriny. Raha ny émergence aloha dia efa mandinika lalina dia zany hoe analyse profonde des causes profondes, origine profonde ny mahatonga ny fahantrana. Zay no dinian'ny émergence fa tsy miala amina toe-javatra anankiray. Io analyse io zany dia efa nazavaiko ombieny hoe miala amin'ny ataontsika hoe lova ny structure. Zany hoe structure zany tamin'ny andro fanjanahantany misy satria itsika dia firenena nanjary ohatrany hoe mbola hatrandro zany firenena économie de comptoir na ohatrany hoe import export no tena mazefadanja ao anatin'le izy, ary matetika moa dia azavaiko ny ombelobely hoe mahatonga atsika memahatra dia ny fitotongany vola malagasy isanandro naveriko ombelobely moa hoe nandritran'izay fotoana na vitana ny programme d'ajustement structurel zay dia efa saika ho 4000% ny fitotongany vola malagasy. Zay zavatra zay zany dia raha ohatra ka hiditra amin'ny programme émergence zay fototra izy roa, ny foto-kevitra izy roa ny émergence dia hoe ny famadihana an'io économie de comptoir io zany hoe mpanafatretany Madagasikara ho économie exportatrice. Zany hoe rehefa tonga amina tanjony Madagasikara manefa manana vokatra misy valeur ajoutée maro samihafa fa tsy hoe concentré dia ho tonga ny atao hoe émergence de Madagasikara. Zay ny amaloha no anazavako hoe manahoana ozy ianao ny somma hoe mbola mifabetetra amin'ny zone économique spéciale ihany ve ho azavaiko zao rehefa avy eo fa zay aloha tiako apetraka aloha ny amaliko ny fanontanianao. Well, indeed. The question was you've got to read the Programme National of Development, and he says in the historical background, so it is a punctual fact. It is because of 2009 and the crisis and the transition that we are in the situation we are now. But in emergence of Madagascar, we say, okay, this is a part of the problem, but it was well before that. It was the time of colonialism that Madagascar remains a country that exports and imports only, like product type brut vanilla and that coffee. Coffee, yeah. Yes. Yes, indeed. And our aim from in emergence of Madagascar is to promote the transformation of the economy into an economy of exporting values with great value added value. It is indeed, and when we'll be at that stage, then we can say we've been successful in our mission. Valiko amizay fanontanianao hoe manahoana ny fipetraky ny zone économique spéciale ity dia apetrapetrako tsara mihitsy satria iotikotrany no mahasamihafa ny programme national de développement
sy ny émergence de Madagascar. Mariako fa voasoratra mazava ao anatin'ny programme national de développement hoe tokony apetraka reo atao hoe espace de croissance na pôle de compétitivité. Izy io moa dia efa napetraky ny Banque mondiale teto ary nisy volany indramina misy nametrahana an'izy io zay nametrahana le pôle de espace de croissance na PIC zany pôle intégré de croissance tany Nosy-be tao faritra ny Ambatolampy Antsirabe dia tany Fort Dauphin dia amin'izao fotoana zao hitatsika fa tsy dia tena tafapetraka tsara mihitsy taminatin'ireo faritra ireo nefa efa 20 taona zay ny tena ataontsika hoe faritra misintona ny fampandrosoan'ireo faritra ireo satria nahoana satria azavay mipetraka tsara mihitsy misy fomba fijery samihafa dia samihafa ny atao hoe pôle intégré de croissance zay mariako eto mampanetretena tenenako fa anisany nataontsika hoe consultant informel nanazava ny mpamatsy vola tamin'izany hoe tokony asiana zone économique fa navadika moa le izy taten'ireny hoe PIC tamin'ny taona 2000 zany hoe initiateur ny pôle intégré de croissance io ny tenako tamin'izany ary niresaka mazava be tamin'ny mpamatsy vola. Ny zavatra ataontsika hoe tsy nampifanditra fa tsy nifitogikevitra tamin'izany dia hoe raha metraka an'izany dia tokony faritra afakaba zone économique dia faritra afakaba tsy mitovy amin'ny zone France afakaba fa ny zone ray manontolo misy no afakaba ary zay activité ao anatiny eo dia afakaba daholo tsy ny industrie rery fa mety ny tourisme mety ny commerce zany duty free etc. Ny pôle de compétitivité na pôle intégré de croissance zay napetraky ny Banque mondiale teto Madagascar dia tsy faritra afakaba zany hoe rehefa afakaba izy dia ataontsika hoe mametoko bebe kokoa ny mpametra bola ny investisseur na ny IDE fa rehefa tsy afakaba izy dia mifandray amin'ny firenena ray manontolo zay mbola ao andalan'ny transition vers une économie de ataontsika hoe d'ouverture zany hoe mbola tsy misécurise tsara zany raha tsy atao hoe afakaba ny PIC izay tamin'izany fotoana zany no nazavaina hoe zay tsy atafavoaka ny PIC io taty orina moa efa navadika zone économique io ny antulaire fa mbola tsy confirmé tsara dia navadika port franc le port aloalo fa mbola andalana le izy ny anay tamin'izany hatramin'izao dia hoe raha mametraka pôle de compétitivité dia faritra afakaba zay no mahasamihafa an'io dia tsy mazava satria tsy piako eto fa le PND ny rehefa nivakina dia mbola vo ny tanjona fotsiny no napetraka zany hoe tanjona zany de hoe zao zany ny taux de croissance ao anatin'ny 3 efa taona miala amin'ny 5 7 taux de croissance à 2 chiffres rehefa afaka efa taona zany hoe tanjona daholo ny ao anatiny fa hoe amin'ny fomba ahoana no naterahana reo tanjona ny eo amin'ny politique sectorielle ministérielle zany na eo amin'ny politika isan-karazany zay aty amin'ny détail tsy mbola nivoaka ao anaty PND ka mbola sarotra aminay zany no hiteny hoe tena makany amin'ny fomba fijery émergence ave ny PND satria na ny politika sectorielle raha mbola tsy mipetraka fa mbola tanjona fotsiny loatra amin'izao no hita tao. The National Programme Development is only putting aims, objectives, and we cannot say until we know in Emergence of Madagascar the sectoral programs of the ministries. We say we cannot properly say what is what they are going to do. What we can say is what is the difference between special economic zones and free zones. In special economic zone there is not the offshore aspect of it. Means when the investors they are coming from abroad, they say they've got in the special economic zones the institutions, the jurisdictions, and they feel at home really. And in the free zones, not in free zones, in the integrated growth pool. Integrated growth pool, PIC. Yes, PIC. Yes. All right. In the PIC, we do not see that aspect of things. They say, all right, they are reticent to come because it's not the thing they know, over in Asia or in Occident. Raha sy kosa ny fandihan'ilay fipetraky le PND raha anao tsika eto Madagasikara ve
sy ny any amin'ny firenen-kafa mifanaraka amin'ireo drafy fampandrosoana apetraky ny raisam-pirenena ve ny zava-misy eto amintsika. Raha mandinika ny PND aloha, PND zany Madagasikara, rehefa mifakafakaina le izy dia mavarina satria tsy dia niditra loatra tamin'izay fanadadiana lal zay nakapobeny fotsiny ara ny tranga eran'izao tontolo zao zany hoe misy zany amin'izao fotoana zao rivotra iraisam-pirenena zay miova tanteraka tatoato dia tsy dia nahita loatra mifaritra ao anatin'ny PND Madagasikara zay fomba analizy zay aloha anisan'ny hoe mba zavatra navarina satria raha ametraka an'izany programme national zany hitondra Madagasikara ho any amina toerana anankiray zany ohatrany hoe sambo anankiray tsy maintsy mandinika inona zavatra misy eto toerana mariny zay fa tsy maintsy mijerika hoe manahoana ny ampandrosoana Madagasikara ao anatin'ny sehatra iraisam-pirenena zay angambany tsy dia hitako loatra tao anatin'ny PND Madagasikara. Eo koa ny mahasamihafa azy na dia misy fandraisany be ara amin'ireo famelabelarana ny PND tany amin'ny firenen-kafa satria raha eo Afrika aloha dia tsy pihako eto fa anankiroa ihany no firenena nanaiky nakasitraka ny safidy ny PND zay fomba fijery hafa mihitsy mantsy ny PND zay mbola somary conservateur angamba filazako azy. Ny firenena nanaraka an'izany dia i Côte d'Ivoire zay tarihany Ouattara dia ny Cameroun. Io zany dia miandrandra ny atao hoe croissance inclusive daholo moa rehetrarehetra na croissance verte dia mitovitovy foana ohatra misy standard ihany satria averiko eto fa somary continuité fanohizana ny DCRP izany PND zany zany hoe fanitarana kely fotsiny sy ataontsika hoe mba moderne fa tsy dia tena tonga ny tena hoe politique na émergence ohatrany Sénégal hoe PSE politique du Sénégal émergent na ny Gabon émergent tendre le izy raha ohatra ataoko amin'ny teny frantsay makany amin'ny émergence fa mbola mitazona foana le aspect conservateur mariako teo zay tamin'ny hoe pour intégrer de croissance zay tsy offshore na extraterritorial. Zay zany tiako lazaina hoe rehefa natao ny fanadadiana na ny ataontsika hoe ny fampitaina ny ohatrany hoe ny Cameroun sy ny Madagasikara ny Côte d'Ivoire misy ifandraisany be da be eritrereto ara fa mba taitra ihany satria ny Sénégal zay ny Côte d'Ivoire zay programme natomboka tamin'ny 2012 moa ny azy zay efa andalana amin'izao fotoana izao fa dia navarina satria tafiditra mihitsy ny azy ny réconciliation nationale zany hoe tovitovy tanteraka mihitsy le izy fa tsy dia tena sahala loatra angambany dia ohatraotran'izay koa ny Cameroun zany hoe rehefa mandray any PND zany dia karazany verina amin'ny standard mpamatsy vola mahazatra foana le izy zay ngamba aloha nazavako zay. The national development program, that this type of program is brought by two countries in Africa, to say Ivory Coast and Cameroon, and we can see we've been reading the PND, and it says you've got to have an inclusive growth, in order, and your growth has got to have effects on the population. We've got the same type of program in Ivory Coast and Cameroon. They've got as well, and that is funny as well. They've got a national reconciliation that you've got to take the political men and put them all together to be friends and to make hugs together in order to have the pay to be stable. And you've got to see, and there we see lacks in the PND. You've got to see the historical, the international context. It's like when you have a boat, you cannot only say that this is the way I know, this is the path I know, and this is the way I'm going, and people have been there before me. But you've got to see as well, how is the wind, how is the sea, and all those kind of things. In Madagascar, in the emergence of Madagascar, we want to take all of these things in parameter. Okay. Inona koa sara ny tena hoe tombony ho an'ny firenena anankiray amin'ny fidirana anatin'izay émergence zay ary manahoana koa ny toeran'ny émergence manerana amin'izao tontolo izao ny firenena mampiasa. Ny tsara hotsim-pihana rehefa mametraka an'izany hoe programme émergence zany dia mila ataontsika hoe expertise précision be mihitsy rehefa manao an'izany hatrany amin'ny hoe
ilaina mantsy zany am'reo anatrehanyireo mpamatsy vola hoe précision eo amin'ny coût précision amin'ny fotoana précision amin'ny évolution précision zany ny programme émergence dia mipetrapetraka ary mazava be ny visibilité zay ngamba ny ataontsika hoe mety ho anisan'ny hoe mety ohatran'izay koa ngamba ny PND rehefa ho avy ny politique sectorielle ministérielle fa zay aloha dia petrakay eo amin'ny émergence de Madagascar. Ny faharoa dia voatsipika koa zay ao anatin'ny PND ary namakafakana lalina tao anatiny mihitsy dia Madagascar anie ao anatin'ny fifaninanana mba hisintomana ny mpamatsy volana eto toerana sy any ivelany tsy moramora ny misintona ny ireo atao hoe mpametrabolana ny investisseur IDE na ny eto toerana zany hoe misy IDE zany ny any ivelany sy ny mpanao investisseur eto Madagascar. Zany hoe mila raha mifilaza azy moa zany matetika de hoe climat de confiance. Zay climat de confiance zay zany no hifaninanana amin'ny ireo firenena eto Afrika sy eran'ny Asie atao hoe zay te ampisonitra ny firenena zany développer émerger ny firenena satria nahoana satria tsy maintsy mitsinjo no mpitondra hoe ahoana no ahafahana raha misy ny investissement dia misy ny famoronana asa raha misy ny famoronana asa dia misy fiatraikany isan-tokana zay atao hoe inclusif ary rehefa misy fiatraikany isan-tokana dia miakatra ny taux de croissance etc misy fiatraikany isan-tokana zay atao hoe inclusif na partagé na nenay moa efa mivoizinay fa efa taona mihitsy zao hoe fampandrosoana misy fiatraikany isan-tokantrano tovy amin'ny inclusif ihany zany fa miteny giasy. Ny zavatra tiana tsipihana nefa ao anatin'izay rehefa misy ny fampitahaina amin'ny Madagascar eo anatrehany na ireo firenena afrikana na ireo firenena asiatique ny firenena manena zao tontolo zao moa dia misy reny tableau comparatif mba ahafahana miteny aiza ho aiza ny toerana misy an'ilay firenena eo amin'ny fahatokisan'ny mpamatsy vola sy ny fahatokisan'ireo mpanao petrabola sy ny mpamoronasa dia efa fantatsika ary voalaza ao anatin'ny PND fa dia ataontsika hoe tsy tsara tsy compétitif Madagascar ary ohatra moa atao miteny gasy mazava dia hoe ratsy tare Madagascar tsy ny mpitondra ny ratsy tare fa ny tantaran'ny Madagascar atao anatin'izay rehetra na nitranga teto zay na tonga Madagascar ho ratsy tare na atao hoe ratsy tare na tsy compétitif. Tsy compétitif fa izy voalohany indrindra aloha satria malaza fa betsaka ny kolokolo, malaza fa ratsy io ny fitantanana na ny gouvernance, malaza fa betsaka ho ny trafic, malaza fa hatrany amin'ny malaza fa be aretina, pesta, ny malaria etc. Malaza fa raha eo amin'ny lafiny doing business dia anisan'ny gisitry Madagascar. Ireo zany sary ny Madagascar any ivelany. Zany hoe tokony zany ny mpitondra ao anatin'ny PND zay miezaka mba ataontsika hoe anadio ny Madagascar. Anadio Madagascar amin'ireo lafin'ireo parametra maro io satria misy barometra matsy ireo. Dia izay zany voalaza mazava ao anatin'ny PND hoe hiezaka ny mpitondra andeha ametraka tsaratsara kokoa. Raha ny fijeriny émergence dia eo amin'ny lafiny ataontsika hoe fahafainganany anatsara kokoa ny sarin'ny Madagascar no anisan'ny performance na efficacité ny fitondrana. Fahafainganany zany hoe ao anatin'ny taona firy dia hiatsara zay sarin'ny Madagascar zay. Raha mandray an'ny PND raha diniany ny PND dia raha ohatra ka anatsara ny indépendance de la justice, lutte contre la corruption efa misy budget apetsak'ireo mpamatsy vola momba zany fa raha hitanay zany dia mety ho elaela ihany le izy vao tena hisy effet. Amina émergence teknika izy io, teknika zay maripototra matipaika zay atao hoe fametrahana atao hoe e-gouvernance. Ny gouvernance dia moderniser ny système de l'administration rehetrarehetra manomboka hatrany amin'ny sécurité, ny administration, ny fahasalamana etc. Zany hoe mametraka système d'information ultra moderne iarahana amin'ireo expert international sy expert malagasy. Raha miteny zay fotsiny dia efa mazava eo anatrehan'ireo mpanao petrabola sy ireo ataontsika hoe mpampindram-bola hoe hiditra marina ao anatin'ny fampandrosoana na fanadiovany Madagascar. Zay nefa tsy hita soritra mazava ao anatin'ny
programme ny politique nationale de développement fa misy tasorotra mazava zay kosa ao anatin'ny politika ny émergence de Madagascar. Io moa dia teknika mbola ho azavaina amin'ny manaraka ny atao hoe e-gouvernance satria misy be da be le izy fa dia atsipiko manokana aloha zay. Etsedaniny koa dia tsara hotsim-pihana fa raha ohatra ianao ka mijery hoe ahoana ny sin'ny climat de confiance zany hoe fampatokisana eo anatrehan'ny ireo te-hampandroso eo Madagascar ny grands acteurs économiques zany dia mazava ho azy fa tsy maintsy fatatrao hatrany amin'ny lalina de lalina hoe manahoana fotom-pisainana ireo mpametra-bolo reo ireo mpamatsy volo reo. Zay zavatra zay tsy afaka hiteny fotsiny tsika hoe miamy marina fa tsy maintsy mihaino zay ny atao hoe misy feedback mazava ka ireo zany dia misy lojikany reo. Raha ohatra izy ka metra-bola aty amin'ny firenena dia manao comparaison izy na mampitay amin'ny firenena rehetrarehetra. Rehefa ampitahiny izy zany dia ampitahiny amin'ny Maurice tsika, ampitahiny amin'ny Sud-Afrique tsika, ampitahiny amin'ny Botswana tsika, ampitahiny amin'ny Côte d'Ivoire, fa ampitahiny koa amin'ny Malaisie, ampitahiny koa amin'ny Corée dia mazava ho azy fa rehefa atao fampitahina amin'izay tarehy mahazo eo Madagascar zay dia mazava ho azy fa sarotra dia sarotra ny hitina azy amin'izao fotoana izao fa zao kosa raha ohatra tsika mametraka an'le programme zone économique extraterritoriale dia misy standard international infrastructure de standard international misy ataontsika hoe cadre juridique zay standard international misy cadre financier standard international ao anatin' zany zone économique spéciale zany zany zao dia ao anatin'le faritra le izy noezahana ho manara-penitra iraisam-pirenena mandra-piandry le manara-penitra iraisam-pirenena aty amin'ny ataontsika hoe onshore ny filaza azy aty matsy offshore aty onshore satria ty mbola lava dia lava ny fanovana zany hoe changement anatin'ny onshore zay fa izy tonga dia moderniser no anatin'ny zone économique zay zavatra zay koa mila fantrahana lalàna vaovao lalàna momba ny zone économique lalàna momba ny offshore banking lalàna momba ny justice internationale zay mifanetana amin'izao tontolo zao zay tsy hita mazava ao anatin'ny PND fa everiko io fa mbola ho avy mo fotoana averiko foana ny politique sectorielle gouvernement mety izy angamba hieritreritra lalina am'izay. So what is the image of Madagascar actually, and the Programme National of Development tries to answer all those issues. So we lack transparency, we lack good governance, and we've got illnesses that are not resolved yet, malaria, bubonic plague, like in the medieval times. We say in Emergence of Madagascar that we've got the solution to that. It is called e-governance, and we are going to see all it is going to be automatized with administration aspect issues, security issues. So what do we get with e-governance? Say in the security aspect of it, administration, it is clean. But then again, we've got to have the confidence from the investisseurs in the special economic zones. So we cannot. It is too slow. It is too slow on the onshore. When you see the Programme National of Development, and we've got to say we've got to attract all the investors because they do feel at home in the special economic zones. They've got the jurisdiction in the country. They've got the institutions as well protecting them. We say we've got to attract them in order to bring the offshore economy. And then again, we're going to have effects on the onshore economy. Mandikon resaka fa hoe karazana financement parallèle ny émergence mipitraka tokoa hoe zay etsy andaniny inona no échec mbola tsy mampipitraka amin'ny tokony izy ny émergence eto Madagasikara io no hoe ny frantsay manaka anazy eo ambadika ahoana ny tena hoe fahitanareo am'izay. Somary mampime sady miome ihany amin'le hoe financement parallèle satria io moa zany dia voalaza efa matetika izy io na hatramin'ny taloha fon'izay mbola atao fitondram-panjakana mapetrako mazava tsara eto fa mijoro amin'ny hevitro ary ny financement parallèle dia misy zany hoe zazany tao anatiny fa ny zavatra mahavariana rehefa nambarako ombiniombiny koa dia rehefa miteny zany hoe financement parallèle zany zay tsy misy ao anaty dictionnaire moa zany financière surtout dia ny fetraky hoe financement parallèle de
financement akoatran'ny mpamatsy vola traditionnel zay ny atao hoe parallèle akoatrany raha izay tokoa no de parallèle zany fa miaraka complémentaire amin'ny mpamatsy vola traditionnel ny programme émergence. Inona ny mampaparallèle azy raha isitsika fotsiny zao dia ametrakitsika ny ataontsika hoe ny zone économique spéciale. Ao anatin'ny zone économique spéciale zay afakaba dia misintona ireo mpametra-bola avy any ivelany mba hoentin'ny fanjakana koa hoentiny anaovana ny ataontsika hoe fotodrafitrasa akapobeany miampy ny zavatra avy any amin'ny mpamatsy vola traditionnel zany. Io de voasintona amin'ny alalan'ireo ataontsika hoe banque offshore na banque ivelan'ny faritra ao anatin'ny zone économique spéciale. De io koa zany dia misy programme mametraka fotodrafitrasa zay raha ohatsika manaraka ny fomba fijeriny mpamatsy vola de hoe mindram-bolontsika amin'ny mpamatsy vola dia averina rehefa avy eo ohatra nanaovana amin'ny porny aloalo, ohatra nanaovana ireo fotodrafitrasa maro samihafa eto Madagasikara, mindrana averina. Fa avy any amin'ny fomba fijery émergence kosa dia misy ny atao hoe BOT, Build Operate Transfer, zany hoe rehefa mametraka fotodrafitrasa dia misy mahay an'io amin'ny fanamboarana azy zay mametraka ny volany mihitsy anaovana port ohatra na anaovana barazy ohatra dia miara-miasa amin'ny fanjakana izy mandritry ny taona maromaro mampolo taonany de rehefa avy eo dia averiny amin'ny fanjakana apetrany amin'ny fanjakana le fotodrafitrasa. Zay ny atao hoe BOT. Efa misy an'izany ane programme ohatran'izany eto Madagasikara ary raha tsy diso atao misy an'izany ao anaty loi de finance. Raha izay izy ary zay foana mivoizinay hatramin'izay hoe zay ane ka raha fijerinay dia mila financement additionnel na parallèle ny programme mpanjakana. Raha hitentsika zao hoe mila 14 milliards de dollars ny fanapaterahana ny PND ozy izy ny PND fangady ho zakany mpamatsy vola traditionnel daholo zany na tsy miaraka amin'ny PPP secteur privé molaza mazavana zany ao anatin'ny PND programme national de développement. Zay no mahatonga mijoro hatrany hatrany hoe zao vao mazava hoe inona ny atao financement parallèle fa taloha moa de financement parallèle dia maloto azafady tompoko tsy de zay loatra le izy fa dia ohatrany hoe netrina moa zany politiquement andotona le izy tamin'izany fa zao vao mazava ary hoe fa mazava koa io amin'ny mpamatsy vola traditionnel amin'izao fotoana zao satria efa manomboka mipetraka zany atao hoe financement parallèle zany raha tsy tenenana an'le izy hoe financement additionnel mba eran'ny Afrika sy eran'izao tontolo zao fa tsy efa elo nanomboka tany ivelany fa teto amintsika ohatra misy traumatisme zay. So the question was about the traumatism of parallel fundings. We've got to explain here that parallel, as the definition says, it is the funding that is not traditional, that is additional, that is not the traditional one. It is complementary with the traditional one. And if we see, we've been reading the Programme National of Development, it needs 14 billions of US dollars. You're not going to find all this amount of money. Is a great amount of money indeed. Only with the enlargement of the fiscal aspect of it. That is that they are asking the IMF and World Bank from us. We've got to find as well all the parallel fundings from Asia, from abroad. That, and they are used to do it as well to put on the infrastructures we need in Madagascar to rely on the special economic zones as well. And you've got to, between the special economic zone, between the marinas, you've got to have roads, you've got to have trains, you've got to have airports. And we are going to do that by the BOT system. BOT system is build, operate, transfer. You build first, and this is entrepreneurship from abroad. Then you operate, and you have benefits from it, both the government and the entrepreneur from abroad. And then you transfer after a couple of years, like 20, 30 years. It depends on you as well. The shares inside, like 40%, 50%. It's up to them. It's up to us. They say, all right, this is as well a source of funds for the government, and they say we've got to say this is as well a source of funding for the government because they've got shares in the BOT system. They've got shares in the new with the new entrepreneurs that are coming as well. Ny fantagnana napetraka koa dia hoe misy koa ny maresaka hoe
matoy io tsy tafapetraka eto Madagasikara dia misy sakatsakana avy any amin'ireo firenena sasatsasany. Any tiako marina amin'ireo sasatsasany angamba dia tianao zany hoe ny voalazana toy hoe mety ve ny frantsay mihitsy tsy makasitraka ny émergence de Madagasikara. Tsy piako manokana eto fa maro dia maro ireo firenena francophone zay nametraka ny programme émergence rehefa miroso amin'ny fametrahany sy ohatran'ny hoe andalana ohatran'ny hoe réalisation izy amin'izao fotoana izao. Ohatra amin'izany zay tena francophone iringiriny mihitsy dia ny Sénégal zay bebe any OIF. Dia zany hoe Sénégal dia nametraka ny PSE, programme du Sénégal émergent, ary makasitraka tanteraka an'izany misy ny fanjakany frantsay, ny la France accepte et même encourage l'émergence du Sénégal. Ao anatin'izany koa ny Gabon, ao anatin'izany koa ny République démocratique du Congo. Samihafa ny Congo Kinshasa zay manao any PND koa azy raha tsy diso fa ny Congo démocratique d'émergence koa. Zay ngamba ny zavatra valo le fanontaniana napetrako teo. Thank you. That was indeed a great question. Well, do the French not like a program like Emergence style in this style of program? The answer is no, because you've got countries like Senegal, which is a French-speaking country, and among the best of them. We've got Gabon as well that they are doing emergence, and we say if those countries they choose to do the emergence style of program, they say there is no reason Madagascar cannot do so. We are a French-speaking country, we've got hope, and we've got to bring our economy to the top. We've got to say this is the choice. Ny fanontaniana napetrako dia hoe inona no mety sakana tsy havitana ny programme émergence eto Madagasikara. Ny voalohany amin'izany anankitelo raha ny fandiniana azy dia raha ohatra ka ny fanjakana ny mpitondra zany misafidy programme hafa ary mahita fa tsy mbola ekeny ny programme émergence dia mazava ho azy fa zay no tsy havitana programme type émergence voalohany aloha eto Madagasikara. Ny faharoa koa dia anisan'ny ainanay zany ary tsoroko eto koa fa name manaiky raha fanjakana kanefa mbola tsy tonga hoe ao anatin'ireo manodidina zany hoe ireo ataontsika hoe économiste eto Madagasikara zany na ny vondrona politique eto Madagasikara ny idéologie na ny modèle économique émergence dia ho betsaka ny sakatsakany. Zay zao dia anisany koa mety tsy ahafahana mametraka ny émergence de Madagasikara. Ary ny fahatelo dia ohatra koa hoe rehefa manao ny émergence dia mbola tsy ampy loatra reo technicité zany hoe manam-pahaizana na hatrany amin'ny hatrany ambanivohitra any tsy ampy mifanazavana sy mifanentanana ny programme émergence. Zany koa dia anisan'ny sakatsakana mety tsy ahafahana mametraka an'ilay programme émergence. Raha ny amin'izay manokana moa dia fa iara-malala fa hatreto aloha dia hita fa tsy de tena raha tsy hoe hivoaka angamba politique sectorielle avoakako foana dia mbola tsy de tena hoe petraka mazava tsara ao anatin'ny PND hoe mitovy amin'ny émergence ave io sa tsy mitovy. Fa raha nitanay aloha dia mbola tendre angambany misitona mankany amin'ny émergence fa mbola tsy manaiky loatra n'le émergence ny fahitanay ny PND io. So what are the obstacles between Madagascar now and a Madagascar emergent, Madagascar developed economically? We say in the emergence of Madagascar that if the political man, politics is not led by people who understand emergence, who understand the aspect of it, and all the little things that we've got to see to bring an emergent country, then it is indeed a great obstacle from being an emergent country. Ny fantaniko hoe raha tena tafapetraka eto Madagasikara zany ny programme émergence, inona no tena fivanandrasana amin'izay fotoana izay, ino dia amin'ny fotoana rofiny? Zao ny ataoko hoe m'économie tsy ara ny atao hoe visibilité
visibilité satria anisan'ny fenitra raisin'ireo expert ato amin'ny émergence mihitsy no ahafahan'ny vahoaka malagasy manana fijery mazava amin'ny programme émergence satria ny firenena amin'izao fotoana zao dia latsaka katerena ka mila fanantenana vaovao ny malagasy ary io zany misy tetika mazava tsara mihitsy amin'ny fanetanana ny mpiarabelona sy ny satokatrano. Inona fanantenana ozy ianao mipetraka fotsiny ohatra zao ny ataontsika hoe ny dingana isan-karazany eo amin'ny fametrahana ny émergence raha isika zany hoe mandra-pahatonga amin'izany hoe plein emploi ao anatin'ny 10 taona zay zany visibilité anankiray zay misy fiantraika zany isa zay de hoe croissance inclusive zany ny filazazana partagé voalohany indrindra aloha raha ny tokony ho izy raha ny fijerinay raha afaka mba mieny moa hoe zao mba torohevitra raha ohatra ka hiaka ny hevitry ny rehetrarehetra zany ny mpitondra dia voalohany indrindra tsara ny fanetanana ny momba ny toe émergence zany ny fanetanana ny émergence dia mila ataontsika hoe style de communication matipaika mihitsy izy io zany hoe ho hitan'ny olona mazava manahoany zany Madagasikara 10 taona ao anatin'ny 10 taona manahoany zany Antananarivo ao anatin'ny 10 taona manahoany zany Diego Cerezo ao anatin'ny 10 taona Antsirabe ao anatin'ny 10 taona Tamatavy ao anatin'ny 10 etsetsetsetra hatrany ambanivohitra io mba ho hitan'ny olona zany hoe izao no iainako ao anatin'ny rehefa ho avy zay 10 taona manarak'izay faharoa ao anatin'izay misy visibilité mazava mihitsy hoe raha mametraka zone économique ianao zany hoe karazana tanàna vaovao dia mazava hoe ao anatin'ny taona voalohany taona faharoa première phase zany filazany firy ny asa miforona ao anatin'ny zone économique zany sy ny ataontsika hoe effet induit zany zone économique zany dia hita soritra mazava hoe firy ny orinasa ilaina amin'izany hosontonina dia mazava amin'ny vahoaka hoe zao zany ny isan'ny asa miforona isa taona isaky ny 2 taona mandra-pahatonga amin'ny phase finale zay faharoa dikan'izay zany dia hoe fantatsika angambany fa raha tsy fantatsika dia hoe mila ne Madagasikara mametraka mamorinasa ataontsika hoe 1 million isa-taona raha te hitroka ny fitediavan'asa eto hoe be ny asa mivoaka avy any ambanivohitra mitady asa ny mpianatra izay zany mila mazava malagasy zany hoe isa-taona ve tafavoaka zany 700 000 à 1 million d'emploi zany ny zone économique mamaritra an'izany mazava tsara mihitsy dia etsy-daniny koa ao anatin'ny hoe roatra zao tsika miteny hoe mila ny malagasy stabilité mila ny malagasy réconciliation raha ohatra ka hiditra amin'izany tsika dia ilaina ny hoe fametrahana fototra mazava miova zany hoe refondation kanefa le refondation io raha tsy mazava amin'ny malagasy hoe hoentin'ny mpitondra mankaizy ty Madagasikara ty tsy hitan'le intérêt zany refondation zany na ireo ataontsika hoe ireo mpitondra gouvernemental fa mila mazava tsara mihitsy ny programme izay vao mipetraka ny refondation ao anatin'izay hoe mety hovaina ny constitution mety hovaina ny lalàna isan-karazany mety hovaina ny momban'ny loi bancaire ny code des investissements zany ao anatin'ny refondation daholo zany fa miala amin'ny programme rehefa mazava tsara amin'ny malagasy ny visibilité dia everina fa afaka mitambatra amin'ny malagasy ao anatina réconciliation ho any amin'ny tanjony iny. The question was, what can we hope from Emergence of Madagascar? What can we expect in terms of employment, in terms of development, in terms of poverty reduction? The answer is quite simple. We see in the communication program that we are going to bring a great wave of communication. You're going to see a new Antananarivo, new Diego, new Tamatave, new Finaronsu, and so on. So the population is going to have a vision with the government, and that is a thing you are doing together, not only by one side, and you're going to do demagogical debate. No. Second to that, we've got to answer the full employment, and we can say we're going to reach that in 10 years, and then we've got what do you say? It's 700,000 people coming from the campaign.
we call that in French exode rural. We are going to give them employment. We have to give them because they're not going to be in an alakil staying in the informal sector, not giving rid of abilities to the government. In the Emergence of Madagascar as well, we've got a vision that with the special economic zones, you've got stages. You've got stages that say, all right, for the first year we're going to create this amount of employment, second year, and so on. So the population is going to have a visibility, a vision, to say, okay, we're going to be like that in 5 years, we're going to be like that in 7 years. For this mandate, presidential mandate, or for the after one, and we can re-elect him, because he's been doing a great job, really. Afaka verina kely ve hoe mahasamihafa le zone économique sy le champ de France satria indraindray tsy dia mazava loatra amin'ny olona le izy. Marina tokoa fa voasorotra mazava ao anatin'ny politique national développement fa anisany priorité ao anatin'izany ny fametrahany ny zone franche. Tsy voasoratra mazava hoe zany zone franche zany hoe mitovy amin'ny zone économique fa pôle de croissance moa filaza azy ao anatin'ny PND fa samihafa dia samihafa misy ifandraisany ny zone économique spéciale sy ny zone franche. Ny ifandraisan'izy ireo dia amin'ny afakaba azy. Zany hoe rehefa miresaka zone franche dia orinasa mamokatra vokatra hoentina aondrana makany ivelany. Zay aloha zany ny atao zone franche. Ary ny atao zone franche dia rehefa manana zany statut zany le orinasa dia mahazo ny statut afakaba daholy ny vokatra sy ny akora rehetra zay hoentina miasa ao anatin'ny zone franche. Matetika ny zone franche zany dia mikasika ny atao hoe industrie. Ary raha mbola eto amin'ny firenena eto amintsika zany dia ireo industrie dia matetika dia ireo industrie textile. Io zany mahatonga le hoe ny AGOA no tena makasitraka an'io zone franche io zay miverina moa izy amin'izao fotoana izao. Ao anatin'ny AGOA ma tsy tsara otsipena fa tsy textile ihany fa maromaro fa tena ny akabeazan'ny production avy eto dia textile. Ny mahasamafy azy amin'ny zone économique spéciale dia ny raisitsika fotsiny zao ny ataontsika hoe amin'ny mahafaritra afakaba azy dia ireo orinasa rehetra zay manao investissement anatin'ny zone économique tsy ny industrie rery fa mety ataontsika hoe commerce zany hoe ny ireo ataontsika hoe duty free ohatra na ny tourisme na ny trano apetraka ao na ny banky apetraka ao na ny port apetraka ao na ny aéroport apetraka ao dia ao anatin'ny faritra io zany hoe voafetra le izy dia franche daholo na exonéré daholo no rehetrarehetra zany hoe stomy zone économique daholo zany sy atrasa ara-toe-karena rehetra fa tsy ny textile fotsiny. Faharoa ny mahasamihafa azy koa dia ny zone franche dia mifandray amin'ny aty amin'ny banque centrale ary rehefa misy zany ny fifanakalozana ara-bola dia mandalo amin'ny marché interbancaire des devises dia miara-miasa amin'ireo banky eto toerana zany hoe BOA io na BNI io na ny BOME io fa ny ao anatin'ny zone économique kosa dia tsy mifandray mivatana amin'ny banque centrale fa tonga dia ny banky iraisam-pirenena izay ifandraisan'le banky ao anatin'ny zone économique hoe Barclays Bank zao ohatra dia fandray amin'ny banque centrale njaro any na ny Manatame Bank na ny HSBC zany hoe le banque mihitsy iraisa zay banque internationale misy manao banque ao anatin'ny zone économique satria misy marché financier eo. Izy zany ny transaction financière dia tsy mandalo ny banque centrale sy ny midy ary tsy mandalo ny BOA zany hoe transaction rehetra ao anatin'ny zone économique dia vola vahiny hatrany amin'ny karaman'ny miasa ao anatin'izany zone économique zany. Jerevinareo fotsiny fiatraikan'izay isa-tokantrano sy amin'ny karaman'ny asa miforonao. Raha raisitsika ny zone franche dia rehefa misy ny dévaluation zay tsy mijanona foana moa hatramin'izao dia tsy mihetsika ny karaman'le miasa ao anaty zone franche. Fa raha ohatra ka ao anatin'ny zone économique rehefa mandray équivalentle vola vahiny izy na ny devise dia ataontsika hoe 100 € dia rehefa mivoaka an'le faritry ny zone économique izy dia manakala ny voriny 100 € 1 500 000
fa ratsy izy 750 000 foana tsy mihetsika re zay zao dia misy fietraikany ary masy-amafa ny zone économique sy ny zone franche. The question was, what is the difference between the special economic zones and the existing structures, like integrated growth pool or free zones specialized in the textile industry? First to that, you say in the special economic zones, everything is exonerated from taxes, from tourism, from entrepreneurs, banks, investment, etc. That we do not have, for example, in the free zone specialized in clothing. You say, all right, all the clothes, it's like in duty free, really. All the clothes are exonerated from taxes, and you're going to sell them less than the price usual, and you're going to export them and to sell them on the market of AGOA. Second to that is the difference between the relation with banking system. In the special economic zones, you've got banks from abroad, that the offshore banks, and in the traditional system, you've got to rely on the central bank and the bank that exists on the marketplace. So that there is a flow that, in the financial aspect, that is not respected. I think that's the point of it. Antanina farany mety tsy fandray mety koa nefa hoe fototry le fandrosoana amin'izao fotoan'izao a toe-tsaintsika mihitsy malagasy mila ovaina satria misy ny fitiavan-tena hoe tombotsoan-tena manokana tsy mijery ny any amin'ny madinika mihitsy dia manana torohevitra ve afaka hanovaintsika an'izay toe-tsaina zay. Io mantsy fomba fijery matetika ny hoe tokony ovaina ny toe-tsaina, tokony hanana fomba fijery vaovao ny malagasy, tokony hiverina mifototra ny avy ny sotoavana malagasy tsara dia tsara daholo zany ary tsisy maratsy an'izany. Fa ny zavatra misy aloha raha ny ataontsika hoe ny zava-misy hatrany ivelany satria maro dia maro ireo firenena toy andry Vietnam ary Cambodge zay nisy ohatran'ny programme émergence zay mitovitovy fomposainana malagasy any. Zay rehefa tonga le fanovana io dia vetivetika ihany ny ataontsika hoe ny phase d'adaptation amin'izay fanovana zay. Zay zavatra zay mantsy ny rehetra na iza na malagasy io rehefa samy olombelona dia mitsinjo ary mitady afoana ny mba hatonga azy io tsaratsara kokoa. Ka zay zavatra zay dia iainantsika olombelona fa rehefa mazava tsara averiko etona fa raha mazava tsara ny vision, visibilité sy ny modèle économique sy ny programme an'asa dia manana hery le malagasy, mazoto le malagasy mba hiditra amin'izany mba hotohany firenena mandroso rehetra. Ka iveriko fa anisany mba hampiovany toe-tsaina koa dia ny fametrahana an'io hoe hoaizy ty malagasy ty. Zay ngamba ny raha akapobeany valiko ny fanontanianao. Fa ny ankoatran'izay moa zany fanovana zany dia miditra modernisation zany dia misy teknôlôjia vaovao, misy fomba fitantanana vaovao. Zany rehetra zany ao anatin'ny émergence de Madagascar dia efa voafaritra mazava satria hatrany amin'ny hoe amin'ny fomba ahoana no ahafahandreo mpandraraha malagasy, teratany malagasy hiditra amin'izany sehatra iraisam-pirenena misy fanovana fomba fijery zany, misy fandraisana ny teknôlôjia vaovao zany fa misy teknika zay ho an'izay rehetra te hafantatra lalindalina kokoa ny atao émergence de Madagascar dia misy teknika maropototra zany. Ary zay moa dia manao formation isan-kerinandro manazava andreo pomban'ny émergence hoe ahoana no ahafahan'ny malagasy miova ary mijery zany fomba fijery vaovao zany ao anatin'ny formation apetraky atao amin'ny émergence de Madagascar. Nevitrao amin'ny 7% du taux de croissance nambaran'ny Prime Ministre teo aloha. Tsara fipetraka ny fanontanianao satria izay no anisan'ny natonga ny émergence zany tsy dia tena tovy fomba fijery tamin'izany andro zany satria tadidiko tsara mihitsy tao amin'ny assemblée dia somary mikropaka kely hoe misy programme tsy maintsy apetraka any amin'ny assemblée
dia zay fanandroso ny programme émergence io tamin'izay mbola mpanolotsaina tao Mazorivo kanefa moa rehefa nolazaina hoe aleo tsy olo no apetraka dia tsy maintsy nametraka tamin'izany fotoana zany ny atao hoe CRND zay stratégie nationale de développement dia izay no nentin'ny prime ministre tamin'izany fotoana zany tany amin'ny assemblée mba ametrahana ny atao hoe programme de mise en œuvre ary tsaroko tsara mihitsy fa nitenenina hoe mandritry ny taona voalohany de 7% ny taux de croissance lasaiky izy zay de 2 chiffres ao anatin'ny taona manaraka apetrako mazava eto fa tsy programme ny émergence iny fa programme efa nataony zareo teo aloha niaraka tamin'ny PNUD raha sy mipandrarah rehetra nireo vodina mpandrarah fa tsy programme ny émergence programme ny émergence tompoko dia efa vita somatsara efa nandalo ny sehatra resam-pirenenandreo mpamatsy vola zay partenaire anay miara-miasa aminay reo cabinet iresa-pirenena koa zay manara-penitra ary efa vonona fa mbola tsy navoaka zay no ambarako eto ary amarana anazy dia tsara hotsipihana fa rehefa mijery zay ny io programme national de développement io dia averina eto ny émergence de Madagascar sy mpanaradia azy dia tsy manana eritreritra na ifaninana amin'ny PND na andeha analoka amin'ny PND fa vonona foana raha ilainy izahay ny hiara asa ho an'ity tanindrazana iraisana ity ary indrindrindrindra amin'ny fiteny hoe ho an'ireo vahoaka malagasy 2020 tapitrisa zay efa nalalinay mihitsy ny hoe ahoana no tapavoakany Madagasikara ampanatretena no itenenanay fa manana programme vonona zay ary manana ireo mpanaradianay na avy eto toerana satria ilaina mantsy hoe intégré sy ny mpandrarah sy ny vahoaka malagasy eo anatin'ny programme sy anivelany zay vonona ny anaradia ny programme émergence de Madagascar.